ity ilay mpanompo nandeha feran'Andriamanitra mitandrina ranjakavola ny rendozaka ampitondran'Andriamanitra hafatra ho anao amin'ity andro krismasy 2024 ity. Ifonako amin'izay namaritra ny perikio fa zaho dia resy lahatra fa ny matitoko faharoa andiny voaloha ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny perikio fafelo dao vakitsika ny andiny voaloha ka hatramin'ny fahadimy mba ho azo manontolo zany hoe ary ianao Betlehema mba ho azo manontolo zany dao vakina andiny voaloha ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary efa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka indreo nisy maky avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza lay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy fa nahita ny kintana teny Atsinanana zahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany. Ary noho nandre zany Heroda mpanjaka dia nangorongoro izy mibany Jerosalema rehetra dia namoro ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no aterahan'i Kristy ary ireo taminy ao Betlehema ny Joda fa izao no voasoratry ny mpaminany. Amen. Perikio amin'izay rehefa avy eo dia resaka manazava ny natongavany magy ary toerana mba lehibe kosa omen'Andriamanitra antsika tsy Jiosy zany zany fototra amin'io tsy olona mpandinika Jiosy no ny rahan'Andriamanitra hahita ilay kintana avy teny Atsinanana fa magy avy any Atsinanana tsy Jiosy zareo reo tsy Entrisy reo. Ary rehefa mamantatra ny tantara ny famonjena isika zay razaiko foana amin'ny katekomenako hoe tsarovy anaka fa ny baibolitsika dia tsy bokina tantara akory un livre d'histoire dia ho vitanao daholo tsy mpirinjavatra rehetra momba ny tantara tsy mais c'est un livre du salut tantara ny famonjena no hitanao ao dia rehefa mandinika tantara ny famonjena ianao dia hita fa tena manatoerana ao isika tsy Jiosy. Miverina kely any amin'ny Matthieu toko voalohany amin'ny firazanan'i Jesosy Kristy dia ahita anarana jetrisa maromaro ianao ao razana ny poiran'i Jesosy Kristy gaga ireny Dorcas tamin'ny fotoanandro ny lazako an'izany hoe hay misy vehivavy tahaka zany, hay ve misy olona tsy Jiosy tahaka zany, hay ve misy androrota misy olona tsy Jiosy hipoiran'i Jesosy Kristy mba anatoerana mba hananjara amin'izany famonjena ao amin'ny Kristy zany indrindra koa isika tsy Jiosy. Ary zany no hitatsika eto tsy nandeferako hoe lalovana fotsiny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy fa ny magy Entrisy no misehoan'ny anjely trony hoe teraka lay ho mpanjakan'ny Jiosy. Ary ianao mba fantatra fa efa misy mpanjaka ao iza moa zany Heroda ho an'izay somary mamandalina kely koa Heroda koa ny ka tsy Jiosy Iduméen avy any Edôma zany amin'ny faritra atsimony faritra atsinanan'ny Israely faritra atsimony Israely efa nivenany fanjakan'ny Israely misy zany Edôma zany avy any ka Heroda io fa
nahay zafady amin'ny voambolana inona reny anolonany zany tamin'ny romana nahay tsolelaka tamin'ny romana izy dia nitokiny romana anapaka ny jiosy izy zany efa mba avy amin'ny fandaminana avy amin'ny fahefana avy tamin'ny roma no nafahany petraka toerana tiandray a misy teraka ho mpanjaka ny jiosy lozy ty izy efa mpanjaka eo misy hafanay teraka ho mpanjaka ny dimby azy zay ny tantara fa nahalalana an'izany a dia aokazana tsara ry ataovy maharaka tsara zara mba maharaka maky ny nalalany an'izany aiza no teraka lay ho mpanjaka ny jiosy fantasy reo da ve zany asa mianatra ihany reo olona milazalaza anazy tondro reo mba mahafantatsavatra tsy fantatra reo da koa hoe misy an'izany voasoratra amin'ny bokyny mpaminany tena petsona angany hitako eo ohatrany dikompahana fiatsona osin'inona angambany bataina tamin'ny inona mihitsy avy tany a ny mpisorona sy mpanorad-dalàna ao amin'ny areo da anotaniny hoe aiza miteraka le mpanjaka ny jiosy aiza miteraka kristy dia reo mahafantatra satria fa voalazany mpaminany zany zay rehefa kitsika atao amin'iny mika toko fa dia io naverin'ny matio io a ianao ry betlehema tsy kely indrindra amin'ny tamin'ny jodakory ianao fa avy aminao mipiran'izay mpanjaka fantatry reo mpanorad-dalàna sy mpisolo io zany satria reo mianatra ny soratra masina reo mamaky ny fa tenin'ny mpaminany dia reo tonga dia niteny tamin'ny reo da hoe aiza any betlehema tanànany davida taranaka davida zany messia zany any no atyarahana dia mamse mahay be ry reo da nampiantso ny magy rehefa eo zany tsy fantatry ny magy zany dia mba nampiantson'izay ny magy hoe any betlehema izy ka mankanesana dia rehefa mba hitanareo hoe dia zaza dia mba manina dia mba ilazao a hankanesako any any iakoka eo anatizay marina ve zany teny erony zany tena anainga mihitsy re mpanao politika meko mba iakoka eo anatrelylay ho mpanjaka ny jiosy hoany izy ny fisarana eny hoe iteraka le mpanjaka ny jiosy dia naniny ny olo izy mba mijery sany maray manotombo dia izy io raha mba hita zany zazy teraka ho mpanjaka ny jiosy zany dia nina mba iakoka eo anatreny hoany izy mais non mais c'est faux teo zany nanoratako atao misoratra tsy avytany amin'ny bokon'olona fa za no mandinikety hoe mais la politique est synonyme de mensonge mais non hitanao ny ataony Herôda io fa taiza zany laingany Herôdy zany inona ny loharano zany laingany Herôdy zany tia mively kristy halan'io loharano milainga io zany tena tsy mahay anareo fa fankahalana halana lay andimby azy inona koa ny sosy loharano zany na tonga ny Herôda mandaingely zany mba ankanesany le zalala eto dia rehefa mba hitanareo le zaza dia mba ilazao a ankanesako any iakoka eo anatreny inona koa miteraka ny lainge zany laingany Herôdy zany fitaka amitaka an'reto magy reto izy andaingy ihany no magy hoe izy koa mba hoany dia amin'ny mampanjaka azy amin'ny mavahiny ao Israely an'reto magy reto manaiky ny magy sa tsy mahay manaiky manaiky mihitsy mpanjaka no teny amin'io azo antoko rehefa niteny teo Herôda dia niondrika manao ina moa
manao révérence mitsoka eo anatreny ero da hoe vohitana izy mpanjaka misy mizaza dia velona ty aminao mihitsy zay ilaza aminao a mba hahafanao mahatateraka zany fikasanao iamikoka eo anatreny zany dia vo naheno am'izany nomagy dia lasa voavoaka tao amin'ny erody izy dihitan'ireny iny lay kintana dia faly izy nahita ny kintana mitarika azy tamin'ny nanomana ny titoloteny tia ary mieritrerety ianao a nanomanako aty am-piangonana hiara-mivavaka aminao krismasy antaniro zalahy tao an-trano tao nimezany zalahy tao an-trano efa tamin'ny zoma lasa ry zoma herin'ny accident zany ny accident 14 herin'iny 21 efa voapasoko reto akanjoko reto ndeo aty am-piangonana amin'ny 25 décembre anao krismasy fanomana teny zany dia efa fananomana ny toroteny a tompo inona no ampianarinao ny zanakao amin'izany krismasy zany dia nikintana mitarika remarky so ireareny jentilisa isika tsy jiso zany hoe avy tamitsika tokoa nafana nafantatra ny marina momba zany mpamonjy zany tsy avy tamikintana zay nataon'andriamanitra hitaridalana azy zao ary raha maky ny apokalypsy ianao dia hita kintana anankiray ao amin'ny apokalypsy dia lay voninahitryandriamanitra lay kintany famonjena iny mitarika ny magy avy tamin'andriamanitra zany no nahalalany magy hoe misy azany teraka mpamonjy zany avy tamin'ny lanitra avy tamin'ny tompo avy tamin'ny kintana no nahalalany magy fa atsy ananonatsy no teraka zany ho mpamonjy zany dia nanaraka zany tomaly aoka isika tsy jiosy tsy lazalaza tena eo hoe isika manana n'andriamanitsika ny razatsika manana ny andriamanitra ny vavaly dia tsia fa lay andriamanitra Jesu Kristy lay andriamanitra efa lazaina trany amin'ny genesisy io lay andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao io lay efa nitarika ny magy ilaza fa teraka lay mpamonjy izao tontolo izao azany na makioko ny andiny voalohany tamin'io matio toborony ary tamin'ny andro aterahany Jesu voalaza mihitsy anaty perikiko zany fa manina Jesu teraka Jesu lay mpamonjy zany natao perikiko mitondra makany am'izay tiana olazay dia hitan'ireo le zaza any amin'ny lioka izy io misy famantarana nasain'ny anjely na mifantaran'ny mpiandriondry aleka zaza manino mifonona majazy anareo mandry aiza mandry ao mpihinanam-bilona na sy ny famantarana ohatry zany fa ho an'ny magy tsy nazainy zany fa tonga dia le toerana misy azy dia nentale zaza teo izy dia i Marie reniny zaza sy ny Josefa lainy hitany teo dia nanina angano mamagy miakoka teo anatrenindreo teo anatreny Jesu dia nanao fanomezana misy olona rehefa mba ientany nanao fanomezana amin'ny andro krismasy dia ohatra nietretiny tsisy dikany akory zany ohatra nietretiny fombafomba zany akory ny hafalin'ny magy hita ny somatsara lay nilazainy soratra hoe teraka lay mpanjaka ny Jesu dia io le zaza hitany dia raha misy hitsiny manao fanomezana mananomana fanomezana venao amin'ity krismasy ty tena rehefa nitaoniko tamin'ny rakitry ny fahadimapolo taona ny fiangonana henoko mihitsy nareo mononmonona tsy
tsy manomanina koa zahay ngaza moavy zany mpanjaka nga manomana dia izao zao dia lasa voatery le saika nataoko le lakitra voalohany rehefa aveo zaraina roa ty de tindray aty de tindray makaty tena tsy mety mety atao amin'ny pastely fanomeza zay nahita le mpanjaka teraka zay nahita ny Jesosy teraka ny magy nitarika an'izany nanino ny ankohoka teo anatreny ary nanao fanomezana gagery mariry ny zaza mahita an'izany ny mpadinika mampianatra tan'izao zany roa mage zany le magy razatsy io zany tsy hoe olona misarimbodamba akory izy ireo a olona mitafy mihaja be izy ireo ka gaga be mari zazakely eo mpihinanam-bilona no hitany olona manakaja be ny tonga avy any manino mianokomoka ianao reto men'Andriamanitra ny voninahitra ao ianao nasambatra Andriamanitra amin'ny fiainanao mihitsy ianao tsara zany tena arabaina ianao fa manana ianao fanetretena tahaka izany ataony mamy zany dia hoamazy re tonga reo nefa miankohoka eo amin'ny zazakely vo tsy fantany koa hoe aninona zany ino izazo fa noho le soratra voakaro ny tany amin'ny astrolozia natao amin'ny tany dia fantany fa io le zaza teraka ho mpanjaka ny Jesosy maniankofy eo anatreny tompo ianao manetreny tena eo anatreny tompo ianao araka lazam-pazy tamin'ny fionatsika voalohany teo dia hoe itiniko hoe krismasy fampihavanana ny olona tsy mahay manetry tena tsy mahay mihavana mariny zany sa tsy mariny verina kely any amin'izay nampianaran'i Jesosy mpianany hahay mihavana tsara jaona toko fatelombin'ny folo teo amin'ny latabatra ry zareo tamin'izany niarany sakafo dia avy ny sakafo dia nakalapa famaohany Jesosy mitondra rano naninona nanasa ny tongotry ny mpianany zaho tombo sy mpampianatra aza hoe Jesosy manasa ny tongotrareo ianareo kosa mba tokony ifanasa ny tongotry manetry teny ianao zany anasa tongotry ny hafa zany fa ny heviny manasa ny tongotry ny hafa zany ianao mamela ny heviny ianao mihavana aminy ianao ny fihavanana dia tsy hain'ny olona tsy mahay manetry teny dia ireo nataony magy mpanjaka malaza reto magy reto manaiky amikohoka teo anatreny lay zaza mendrika iankohofana eo anatreny tompo eo ny diarako ny rahalasana vavy katolika sika protestanta tsy manana an'izany manao aza kianona eran'ny vo rehetra alehako zao maninona mandoalika amen tsy mahay tsara zany zanako zany fanetretena ny dikan'io fa ny tabolitsika tsy azo anaovana zany tsisy fomba afahana manao taotsika izao ivavaka dia mandoalika tsisy fa ny hany hainy ty sika protestanta na miboretaka amboniny tabolio na mitsangana manome voninahitra ny tenany zao ty ivavaka hono izy io fa ny an'ny tompo ny angasitrany tompo dia ny manetry tena fa raha manaiky anetry tena anatreny tompo ianao dia ampahitany ny voninahity ampahitany ny voninahity ampahitany zay efa nokasainy rehetra karakarany ny fiainanao ty krismasy ty krismasy fihavanana dia mba hararoty mihitsy rehefa mba tonga any an-trano eto asarotra be ny ianao zany oka mihitsy ro paster ty palitao ty vo mividiko maly ty oka mihitsy zany avelana dia andohalika eo anatreny hafa eo rehefa any an-trano tsy maninona rehefa mba any an-trano esory le palitao vaovao dia manaova sorta mandoaleo anatreny olo an-tranonao vady zanaka praitapo zoky zandry zany mandoalika mihavana krismasy fihavanana fa ilainao zany tsy amin'le fiteny doctorakoto teto amin'ny alitara tamin'ny alahady le hoe vavaka io zay ny aino
so dia mieritreritra ianao ianareo teto dia zay tsy teto teto zay miaino zay hoy mivavaka nampanaova ny fanan'andriamanitra taotaorakoto hoe hoavy ny andro tompo atsarovana ny natongavanao horipaka taolina ny vorona rehetra enonareo iny ary so dia tsy hainareo ny ilazay taotaorakoto amin'ny vava enonareo tsy zany ihany no anaovantsika fety na tsisy am'izany aza ohatrano ao tsy mitovy ny fampiainan'ny olona ary tsy zany mandanjana ny atao hoe kristianina ny olina tsy fa ny andanjana atena tafaona tamin'ilay mpanjaka voateraka ianao dia ny ataon'reto magy reto ny ankoroka teo anatrehety manetry tena dia mba manajany olona ao an-trano ianao miankofo ao anatrenin'ny olona kaiky anao rehetra ao an-trano ao ianao a dia miavana ianareo raha tsy havana ianareo tsy manaiky havana ianareo dia andalo foana ndray ty krismasy efa namiloko tena ty nandamina ny bro-piangonana ty fampavany ty a taika efa za manao zay manandrify fotsiny za nanao rehefa nimiony zay fampiantso aoka atao fa mba krismasy atombotra ho amin'ny zanako io a angataka amin'ny tompo a mpahereso ary tompo a afaka hijomy eo ary tompo a afaka hiteny aminy ary tompo a fa mba ataonkosa ny zanakao ianao zany zany taon'ny fanan'andriamanitra ianao tena ana ampisy toerana nyty krismasy teo ny fiainanao krismasy fiavanana krismasy ny fanetretena krismasy anekenao amin'ny hafa ho ambony no ianao mihoatra no ianao tantanana fianakaviana anankiray mitadany zareo a général de corps d'armée ambony be zany efa ambony zany raha miarakila ka zareo reo a kristiana tonga ny krismasy avy mivavaka tany am-piangonana zareo dia fa gaga aloha fa tonga tao an-trano fanao ny zareo reny rehefa mandeha mivavaka tena manao le kanjo mihaja tsara manana ny zany reo tenue d'apparence mihaja be reo rehefa ho any tran'andriamanitra tonga avy any izy tonga tao an-trano ny solo ny akanjo napiriny amin'ny toerana fa tsy hoe tsy be ny tokotany akory ohatra ny fanao ny rehefa avy mivavaka dia solo ny kiraro arianana ny ray dia arianana ny ray apirimina tsara amin'ny toerany reny mba tsisy ho sahirana ray anangona ny reny dia tsy mahavita krismasy fa dia manangana ny kiraro nataon'ny raharaha dia makany an-dakozia miaraka tamin'iny mon général de corps d'armée miorokototra re zany efatra mianadamy zany nahita ty data midina nanetry tena nakany an-dakozia miaraka tamin'ny karakara tao dia miteny tamin'ny zanany izy mivady hoe petraka tsara nareo fa ataonay mivady ny sakafo zay tahaky n'inona zany fiemponempon'ny fomba eto zanany reto takasinymitsy hitada mitsy raha tsy hoe le tany le teny diso tsy manaja ataon'ny ankizy hoe iza raha bainina ndray no ao an-dakozy aoka zavaninao zanako zany baininy zany teny anglisy izy io tena fanambanina olona mitsy midikany mpiasa ny trano fa fiteny arabo na dika teny anglisy dia lasa ohatrany hoe malazalaza ny ambavany zaza zany orbaina tsy manajy zany mano tena manevateva manivaiva zany fiteny aza ataon'izany dadana aza atao hoe nange dada aza atao hoe atao hoe dada sotranaka manetry tena miavana dia alay voatsaina tsy toizako tsony a ny fiarahana izy mianakavy kely enina mianaka amin'ny sakafo a
fitony lay mpanampy atrano le irakiraky izy mba atao andalo vita tavety kely mitongolo tavety kely voatapi tavety kely antsy kely ohatran'izao tavety manerakely va izy vity mianaka mbola tabatra mifaly manao krismasy mianaka tahaka zany mba iriko mba isy tantara ho zany ataonarety manetra mety tsy le zavatra ripakarazay taotao rakotony mbola tabatra mety ho trondro le tiako be mety ho koteleta mbola tiako ihany ko mety ho giza tiako indrindra ty misy mampibe mihoatra mampibe za zany zao tsy mahazo me mampibe ohatra anareo zany fa misy zaitra mbola tsy mipetraka tsara ato atambavako ato de raha be mitady me mafy be de tazomina ndraiky fo ray krismasy fiavanana amarana io de rehefa avy nahitany zaza ny maly de ankatohany izy any Herôdy hitany zaza konga teo anatreny izy nanao fanomezana izy de be hiverina ho izy hoany amin'ny Herôda nisondray ny fiarovan'Andriamanitra nisondray niery ny voninahitr'Andriamanitra torony saina reto maro reto aza manaraka ny laingy amin'ny Herôda fa tsy ho zany akory de ho ataony hoe de akohoka eo anatreny zaza io fa mikiasa mono amy zaza io izy aza makany lalakafa area de midiany atraminareo tsy mitoizany matio mono tantara fa rehefa noen'inareo mamaky niahtezerany Herôda ka izy ty milaza de akohoky tia efa mitahiry fa havinirana sy fahatezerana vokatry ny tangabany de amono an'le zaza tsy tateraka ny fikasana ohatry zany mila rehefa tsy tateraka ny fikasana ataoko an'izao nareo izy de mandainga eo izy de rehefa ve tsy tateraka ny fikasana ataony am'izay nareo saky anao an'izany ay anao an'izany mitsy Herôda amin'ny tantara io tezitra tamin'ny magy izy i magy lasa nody nanaraka ny toromadik'Andriamanitra ny magy tsy miverina nakany amin'ny Herôda de nitoy an'io toron'Andriamanitra saina Josefa sy Maria nana mandositra aiza any Egypta indray tsarov fa rehefa tratry nosary taranaky Jakoba sy ny tarana ndraika de taiza izy nandeha nahita sakafo ka ty Egypta zao ndray tady vonoeny Herôda la zaza teraka ho mpanjakan'ny Jiosy de mandosira aiza ka ty Egypta io localité historique nandosirana fotsiny fa nytiana lazaina de hoe ny fandosirany fivavahana kristiana de ty Afrika mankanesy anao any Eropa rehetra zao tsika miresaka zao tsisy fiangonana misokatra firy zany tsony any fa tiantsika vo mainka gaga ny vazaha tonga tia inona ty ataony reto manitsy mivavaka fa raha tsy mivavaka sika raha tsy nanaiky mivavaka teo sika raha tsy firenena mivavaka Madagasikara efa tsotro zao sika aty Afrika ny fiafena ny fivavahana kristiana mba hafana manohitra ny fitorena ny filazantsara eto am'ty tany ty hoe mandiana am'izao tao zao mitoreny filazantsara am'izao amin'ny olombelona rehetra tsy mivity zany raha tsy eo Afrika andosiran'Andriamanitra amin'ny fotoana sarotra mitady andripaka la efa iraha izy ary zany azo inona tamin'ny fotoan'andro ny mpaminany tamin'ny fotoan'andro ny apôstôly nisy tamindreo nandositra taty Afrika de zany nananatsika filazantsara efa njato ny taona ananatsika ny filazantsara satria efa nisy hevitr'Andriamanitra aminjera antsika Afrikanina koa
ny natongavany Jesosy Kristy ho anao koa zany famonjeny zany fa tsy hoan'ny jiosy ihany na hoe andrimany bazaha zany tenitenen'ireo mpampianatra tsy mihin'ireo any aminareo rakizy any ampianarana aza manaiky an'izany ho anao mihitsy ty famonjeny ity ho atsika mihitsy ty famonjeny ity asitraka Andriamanitra mihitsy ny azonao famonjena satria tonga ilay teraka ho hamonjy antsika dia Kristy tompo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Taminay anao tamin'ity andro krismasy ty nilazanao taminay fa teraka amonjy anay Jesosy Kristy mananjara amin'izany famonjeny Jesosy Kristy zany izahay tsirairay ary nampianarinao anay teo avy tamin'ny magy zetlisy havanay zany fa ny manetry tena no sitrakao mahafanay mahazo zany anjara famonjenay zany ny miavonavona ny tsy manetry tena dia sarotra ny ahitany zany famonjenao zany. Sotranao zahay fa narovanao Jesosy azy tsy azon'ilay tanan'ilay olon-dratsy Heroda tsy azony laingan'ilay mpanao politika tia niripaka fa narovanao Andriamanitra tianay ianao narovanao Jesosy azy mba hatanterahany ny famonjenanay. Sotranao zahay fa mananjara amin'izany famonjeny zany zahay mpakalaza krismasy zao mba hafanay mifaly fa tonga ilay mpamonjy hafanay mifaly fa nampiavany ilay mpamonjy zahay hafanay mideranao mba Andriamanitra tsy mahafoy anay tompo. Ndreo ny isam-batan'olona, isam-pianakaviana, isam-piankonana, ndreo ny isa-tsampana, sampanasa, asa, fikambanana, ndreto izay mianakavy tonga ato tranonao avy nandray ny teninao vonona hiavana, vonona ifamela heloka, vonona anetry tena anatrenin'ny namanay ray tapo ray aman-dreny vady zanaka mba ahatanteranao zany fampihavanana zany amin'izao krismasy fihavanana omenao anay zao. Vangio zahay anatero zany famonjena, anatero zany fifalian'ny krismasy, anatero zany fihavanana tanteraka ao aminao zany ho voninahitra ao Andriamanitra mba hiadananay tompo.
Miandry anao Andriamanitra zahay ho an'ny tanindrazanay vonjeo zahay tompo. Halleluja. Amen.